Vous êtes à la recherche d'une formation en coiffure et d'esthétique? Vous souhaitez intégrer une école reconnue dans la profession? Excellence Beauté, créée et dirigée par Malalati. Formation assurée par une équipe de professeurs qualifiés, tant que pour la théorie que pour la pratique. Excellence Beauté, votre formation, une valeur sûre. Mahafatifaty eky zanakindry sady matory tsara ery izy zany. Ie, rehefa manao couche patapon izy dia tena mahita torobe mihitsy. Tsy mba soloina couche matetika zany ny zanako satria ny couche patapon dia mitroka tsara ny amandona. Ilay sofiny kely amin'ny sisiny roa iny manakana ny amandona tsy hivoaka sady hitandry. Tsotra, mora petaka sady afaka akisakisaka ilay hidiny. Ary indrindrandrindra mateza tsara ny couche patapon. Kalitao tsara indrindra, karazan'entana maro, vidin'entana tena mora. Yaourt de Milky Luxe, 1190 ariary. Céréales Kellogg's 500 grammes, 5790 ariary. Lait demi-écrémé Président, 50 centis ariary. Manok zao dia afaka mividy crédit Airtel eraky ny magasin Shoprite. Mitsitsiny volana ao hatrany, ao amin'ny Shoprite ny fotoanantsika are. Shoprite, ny mora indrindra hatrany. Venez vivre l'expérience Zumba avec Zumba Tendance. Zumba Fitness. Salle de fitness. Danse de salon. Danse classique pour enfants de 4 à 12 ans. Danse moderne et hip-hop. Kitchena tropical. Plus de tonus, plus de vitalité, plus d'ambiance avec Zumba Tendance. Rendez-vous au Zumba Tendance. Saronne, face ministère de la Pêche, route fer Mausolée. Et visitez la page Facebook Zumba Katusha. Fety ny mpifankatia miavaka miaraka amin'ny KOLO TV, soirée romantique, iarahana amin'ny Elsie, Kiady, Nantenay, Mirado, Princio, Meza. Ao amin'ny hôtel ANC Ivato, ny zoma fa 17 volana febroary avy zao amin'ny 8 ora sasany alina. Anafana ny fiarahana ihany koa ny resadresaka miaraka amin'ireo mpivady miisa 3 tompony tantara voafantana tao anatin'ny fandaharana romantika. Ny tapakila dia efa azonao raisina teny zao ety amin'ny KOLO TV route Dick X Somagel na ihany koa ao amin'ny ANC Ivato amin'ny vidiny 10 000 ariary. Panoana ANC Hôtel Ivato, 1000 meubles, Saint-Georges Vista. Piaramias, bijouterie Pala. Tongava mialofa vao fetra ny toerana. Namoaka taratasy sy fampafantarana ny fanalana sazy ho an'ny firenena malagasy ny mpikambana ao amin'ny vondrona SADC tao aoriana ny fihaonana an-tampony sy ara-potoana natao tany Addis Abeba omaly. Mbola mitoy ny fanotorana tany ho an'ny faritra sasany eto an-drenivohitra. Mifanohitra amin'izany anefa ny fanapahan-kevitra noraisina nandritra ny filan-kevitry ny minisitra voalohany no tarihan'ny filoha Era Jonarmampianina ny alarobia lasa teo. Dialyse 10 hetsy sy 2 tapitrisa ariary no ilainy isam-bolana ho an'ny marary iray mandra-pahafatiny raha simba ny vony. Fitaovana vaovao miisa 12 ho an'ny fanatsarana ny fitsaboana ny aretina voa no tonga etsy amin'ny hôpitaly Ashera. Ny andindinindreo ato anatin'ny fampahalam-baovao. Mahafatifaty eky iny zanakindry sady matory tsara ery izy zany. Ie, rehefa manao couche patapon izy dia tena mahita torobe mihitsy. Tsy mba soloina couche matetika zany ny zanako satria ny couche patapon dia mitroka tsara ny amandona. Ilay sofiny kely amin'ny sisiny roa iny
manakana ny amandona tsy hivoaka sady hitandry tsotra mora peta sady afaka akisakisaka ilay hidiny ary indrindrandrindra mateza tsara ny couche-patapon. Fetin'ny mpifankatia miavaka miaraka amin'ny KOLO TV, soirée romantique iarahana amin'ny Elsie, Kiady, Nantenay, Mirado, Princio, Meza. Ao amin'ny hôtel ANC Ivato ny zoma fa 17 volana febroary ho avy izao amin'ny 8 sasany alina. Anafanany fiarahana ihany koa ny resadresaka miaraka amin'ireo mpivady miisa 3 tompony tantara voafantany tao anatin'ny fandaharana romantika. Ny tapakila dia efa azonao raisina teny izao ety amin'ny KOLO TV route dik ex Somagel na ihany koa ao amin'ny ANC Ivato amin'ny vidiny 10 000 ariary. Panoana ANC Hôtel Ivato, 1000 meubles, Saint-Georges Vista. Mpiara-miasa, bijouterie Pala. Tongava mialofa vao fetra ny toerana. Miaraba tomboky lasy tomboky vavy tonga sao tanatin'ny fampahalam-baovao ny KOLO TV sy ny KOLO FM amin'izao hariva izao ampahafantarina anao ety am-piandohana fa isy ny zanam-pandarana question d'actu arahinao atao anatin'ny fampahalam-baovao izay andraisan'ny namana mpanao gazety Enika Jarakotomanantsoa any Andriafeno miaro Soery mpianatra avy eny amin'ny Anjerimanontolo. Vaovao amin'ny lafiny politika avy hatrany amboantsika ny fampahalam-baovao amin'ny ity hariva ity ny fampihavana amin'ny pirenena no zava-dehibe hoy ny filoham-pirenena Era-Jaonary Mampiana tetsy Ivato omaly ariva nandritry ny fiverenana avy any Addis Abeba. Tao anatin'izany no niresahany mahakasika ny fifandraisany amin'ireo filoham-panjakana roa teo aloha mbola miandry ny fitsokan'ny rivotra kosa ny tenany vao iresaka mahakasika ny mety ho endriky ny governemanta famitihana ny valan-dresaka nataony tamin'ny mpanao gazety eny Ampahatongavana iarahana amin'ny namana Hilda Asinjo. Nanome ny loko ny filoha Era-Jaonary Mampiana omaly. Ny fiadiana amin'ny kolikoly sy ny fametrahana fitsarana tsy azo ivalozana no tanjony razoina andresaka nataony mila mametraka tany tandalana sy demokratika mivelatra amin'ny ankolafikely rehetra noho izany. Ary io zany dia rafitra tian'ny ry zareo izay apetraka amin'ilay hoe demokratika hoe raha mba azo atao ivelarana amin'ny ankolafikely samihafa dia izay no atsika manapa-kevitra n'izany zavatra zany efa mivisika ny hevitra mahakasika amin'izany fa dia tsy maintsy hojerentsika lalina izany zavatra zany. Tsy noresahany kosa omaly ny mikasika ny fananganana ny governemanta sy ny fanendrena ny prime ministre. Anangana governemanta mampiseho taratra ny fampihavana-pirenena hoy izy ka miandry ny famoahana amin'ny fomba ofisialy ny vokatry ny fifidianana solombavam-bahoaka ao anatin'izany. Nanamafy anefa ny filoha fa tsara ny fifandraisany amin'ny filohan'ny teteza mitandry Rajoelina izay efa fantatra fa miandry ny toeran'ny prime ministre. Fifandraisanay sy ny presidente Rajoelina dia milamina. Ny fiaonana tamin'ny presidenta Valmanana dia tsy nisy vao niverina niaraka tamin'ny sadeka ve tsika dia filaza amin'isavy hoe tsy araka aminareo indray zay raha izay fanazavana izay azo heverina fa ny sadeka mihitsy no mbola manilika ny fiverenan'ny filoha teo aloha Marc Valmanana eto an-tanindrazana. Ny fifanarahana misy hatramin'izay raha teo nametraka fa azo ny ataony miverina eto Madagasikara rehefa hita fa tsy ampisykorotan'izany fepetra izay mbola ajaina hatramin'izao. Raha ny hoe ny fampiodiana ny president Valmanana misy ny fampihavana fa azadiny ihany koa fa misy ny fitoniana izay tsy maintsy kendretsika. Raha moa dia efa voyan'izay foana hoe roapolo tapitrisa ange zao ny olona jereko hoe tsy maintsy izay no atoko 23 rara aloha hojerena miandalana ilay lafiny anankiray izay niteneniko teo. Anao ahoana ny lanjan'ireo filoha teo aloha ireo sy ny mpanaradia aminy amin'ny fanendrena ny prime ministre izy ireo izay samy manana solombavam-bahoaka raha ny vokatra vonjomaika hatreto. Vaovao mahakasika ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany kosa indray taorian'ny fampiatoana ny sazan'ny Madagasikara teo anivon'ny vondrona Afrikanina nanaradia izany ihany koa ny vondrona SADC ary nanatrika ny fiaonana ny tampony tsy ara-potoana ny filoha Era-Jaonary Mampiana fanatediana.
Ny 17 janoary lasa teo no namoaka ny taratasy fanambarana ny famerenana indray any Madagasikara ny vondrona afrikanina ary nanasa avy hatrany ny filoham-pirenena malagasy andray anjara tamin'ny fihaonana natao tany Addis Abeba. Rehefa nijery fanapakevitry ny CES tamin'ny 17 volana janoary rehefa nahita ny fianianana nataon'ny filoha tamin'ny 15 volana janoary dia napakevitra ny hamerina indray a Madagasikara eo amin'ny toerany ary nanafona zany le fampiaitona any Madagasikara izay tamin'ny volana Jolay 2020. Zava-dehibe loatra zany, tena tsara ho marihana satria dia endriky ny fiverenan'ny fiandrianam-pirenena sy ny famerenantsika indray eo amin'ilay anjara toerantsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary dia nanomboka moa zany aty amin'ny sehatra afrikanina. Nanaraji ny vondrona afrikanina ihany koa ny vondrona arabaritra SADC nandritra ny fandalovan'ny filoha Rajonary Mampiana tany Addis Abeba teo namoaka taratasy fampahafantarana ny fanalana ny sazy ho an'ny firenena malagasy ihany koa ny mpikambana taorian'ny fihaonana an-tampony tsy ara-potoana natao tany Addis Abeba ny 30 janoary lasa teo. Ny vondrona SADC koa zany dia nanafona ny fampiatona sy ny change rehetra any Madagasikara ka namerina ndraiky eo a Madagasikara zany eo anivon'ny SADC noraisina tao izahay nanatrika tao izahay ary dia famerenana mandritriketrika natao ary verina zany fa horereny voaka malagasy reherantsika zany zavatra zany. Nanentana ny firenena vahiny sy ny vondrona isatsokajiny ihany koa ity vondrona ity tamin'ny alalan'ny taratasy fanambarana navoakany ny amin'ny tokony anoana ny vondrona iraisam-pirenena ny firenena malagasy ahafahany miverina indray amin'ny ara-dalàna. Fanapakevitra maro no noraisina nandritra ny filan-kevitry ny minisitra voalohany notariany ny filoham-pirenena Rajonary Mampiana ny alarobia 7 janoary farany teo teny Avoloha. Voaresaka nandritra izany ny fananatany sy ny fikarakarana antoa taratasy momba izany misy hatrany anefa ireo mbola manototra tany amin'izao fotoana izao. Fanadidiny Kaeto Andriatsilavo. Mikasika ny sehatra ny fananatany na mafisina fa miato ny famondrana amin'ny ampahany na manontolo ny tany-panjakana ho an'ny olon-tsotra. Miato araka izany ny fikarakarana ny atota taratasy rehetra mikasika izany. Nahitambokatra ireo fanapakevitra ireo amin'ny resaka fanorenana sy fanotofana tany eto an-drenivohitra. Ho an'ny fokotany Akazomanga manokana, efa nitsahatra tanteraka ny fanotofana tany izay nampitaraina ireo mponina manodidina. Hatramin'izay aloha fa mba tsy misy tsoro zao fa milamina tsara izay amin'ny alina tsy maheno kidodona tôbila sy olona mandraranaraka tany zany. Efa nitsahatra izy zany amin'izao fa efa tsy manotra tsinoa zareo. Ny mifanohitra amin'izany kosa ny zava-mitranga ho an'ny fokotany Akoron-drano andrefana. Mbola misy ary mitohy ny fanotorana tany amin'iny faritra iny. Mandritry ny alina no hitrangana izany raha ny filazan'ireo mponina manodidina hatrany. Raha ny fahitana zany aloha momba ny fanotofana tany eo dia hita ohatry ny hoe tsy dia manaraka amin'ny tokony izy ihany ilay satria ny na le système-ny évacuation raha izao tsy fantatra hoe ahoana ny fomba fivoahan'ilay rano. Raha mijery zao tsika avy ety ambony ety amin'ny arabe dia iva daholo ny tanàna manodidina nefa ny fanotorana avy dia avy. Safia zany anana problème ireo olona eo amin'ny tanàna manodidina ireo aloha anankiray zay. Ny fomba fanaovana an'ilay asa koa tsy manara-dalàna ihany koa satria eo ny tsy fantatra izay tena tompona andraikitra amin'ilay izy fa dia tena tsy fankahitana mihitsy ny kotaba amin'ny alina ety. Izany hoe tsisy torimaso zany tsy misy ninona azo atao mihitsy. Fa izy io amin'ny fahalalako an'izany tsy hoe voaly izy io zany no niasa teo angamba. Izay aloha izay mifahinoko ny voaly zany no en'ny karaktera niasa migodigodina be teo tamin'ny alina. Raha ny loharanom-baovao azo dia karana no tena tompon'ny fanotorana tany amin'ireo faritra ireo. Miezaka manao izay ho afany ireo tompon'andraikitra voakasika izany saingy tsy hatambokana izany. Ilaina araka izany ny fanaraha-maso akaiky indrindra ho an'ireo izay miasa alina. Vaovao avy any amin'ny faritra kosa indray no anizantsika ny fampahalam-baovao fantatra amin'izao fotoana izao fa 700 ny volana totona tamin'ny fanamboarana ny hôpitaly manara-penitra Tomasina dia vola avy amin'ny seranantsambon'ny Tomasina na ny SPAT. Ny ambin'izay vola izay no avy amin'ny fiadidiana ny teteza mita ny andindininy miaraka amin'ny mpanao gazety Mikaelis any an-toerana amin'ny Antsoatarby. Vaovao avy ety Tomasina ny zoma araka amin'ny 30 janoary teo no nantanteraka fifampiarabana tasantaona 2024. Tao
amin'ny foyer social Canada Tomasina ireo mpiasa eo anivon'ny orinasa SPAT nitarehiny tale général Avelin Christian Idi nisongadina tamin'ny lahateny nataon'ny tale général SPAT ireo ezaka vita nandritra iny taona 2020 iny maro ireo dingana vita na dia nandalo toetraritra aza ny fiteny menavahana nandritra iny taona 2020 iny hoy izy ny fanitarana ny serantam sy fanatsarana ny sosialy ny mpiasa ny orinasa SPAT izay nandeha anjara feno amin'ny asa sosialy sy asa fampandrosoana eto amin'ny tanàna ny Tomasina ny 70 isanjaton'ny fanamboarana ny lapan'ny tanàna dia volan'ny SPAT sy madiodio no nanantenterahana izany mbola ny orinasa SPAT ihany koa no namatsy ireo fanaka rehetra sy ireo fitaovana informatika rehetra ao amin'ny lapan'ny tanàna ny Tomasina raha ny fanazavana nentin'ny tale général ny SPAT hatrany izy ireo koa no nanamboatra ilay judo manoloana ny lapan'ny tanàna spian'ny tale général ny SPAT manokana fa niakatra ny tany fifamezivezen'ny conteneur tamin'ny taona 2010 raha mitaha tamin'ny taona 2010 tafakatra raika amin'ny 70 sy efadrato sy 7 sy 5 alina sy ray hetsy izany fivezivezen'ny conteneur izany teo anelanelan'ny janoary 2010 hatramin'ny oktobra 2010 izany hoe nahitana sy akarany 7.20 isanjato. Mikaelisa Vety Tomasina ho an'ny vaovaon'ny KOLO TV sy KOLO FM. Vaovao iray avy any Tomasina trano fantatra fa nitrangana lozam-pifamoivoizana tamin'ny 10 raha maraina tao amin'ny tanànan'ny Savalaina 30 kilometatra miala ny Brikaville ny maraina teo tokony ho tamin'ny 10 ora. Fiara mpitatitra avy amin'ny coopérative Transrapide moa niaran'izany. Enina no maty ary 10 no naratra mafy raha nitatitra voaray hatramin'izao fotoana izao izay nentina tao amin'ny hôpitaly be ny Tomasina avokoa. Fa eo amin'ny trangam-piarahamonina izay hatrany herinandro aty aoriana, lehilahy iray antsoina hoe Gervais no mbola tazomina ao amin'ny hôpitaly Agera amin'izao fotoana izao. Ny lamosiny sy ny tongotry ity raim-pianakaviana ity no mbola misy ireo potika grenady amin'izao fotoana izao ka sady tsy afaka mandeha izy no tsy afaka mipetraka. Tezekilan'izay dia nanao antsoava ho an'ny fitondram-panjakana ity raim-pianakaviana ity ny amin'ny mba hijerevana ny anampiana azy ireo. Fanampana zavana. Hoe mandrapahasitrana anay mihitsy zany dia nefa moa zany za tamin'ny larobia za dia efa hoe tadiavinjare avoaka dia alakamisy zany dia seka hoe avoaka dia efa nahazo an'ilay taratasy fivana dia za fana zany ny teny amin'ny fomba ahoana hoa za mba zany mbola tsy mahafaka mandeha dia avoaka dia madamako moa nandeha tany ambany tany dia zany zany hoe mbola ahafahako mipetraka zao dia hoe miandry ilay hoe alatsinaina tsy fantatra hoe anina ilay alatsinaina dia mba mangataka fanampiana amin'ilay malala tanana ao ambony eo zany aloha amin'izao. Vaovao eo amin'ny lafiny fahasalamana hatrany 3 hetsy ariary isam-bolana raha mila izany in 2.10 isam-bolana ny marary iray ny fanaovana dialyse izay mitaky manodidina ny 3 hetsy ho fanatsarana ny fitsaboana ny aretina ny vo ny milina iray fanadiovana ny vo tonga tetsy amin'ny hôpitaly Joseph Ravangendrena Val ny maraina teo. Fiara-miasa eo amin'ny Rotary Club Antananarivo Tsimbarosi ny AGRA ary ny AGRB izay entina hanatsarana ny fitsaboana ny aretin'ny vo eto Madagasikara. Narindra Randrianomanana. 10 mety sy ho tapitrisa ariary eo no ilainy isam-bolana ho an'ny marary iray mandra-pahafatany raha sy mba tanteraka ny voany. Miena indray ny fandaniana raha amin'ny fotoana fohy ny fitsaboana ho an'ny skajy faharoa. Lafy sy mavesatra ho an'ny marary iray ny fitsaboana ny aretin'ny vo. Mahatsapy izany ioly izay 12 taona izay no nanaraka fitsaboana ka manodidina ny 3 hetsy ariary isam-bolana no ilaina. Miankina amin'ny marary tsirairay nefa ny fandaniam-bola ho an'ny marary ny vo izay mitaky dialyse intelo ao anatin'ny herinandro. Dia kelikely ihany tsy misy afa-tsy ny vola ny hôpitaly ety zany no alohanay dia mifanafody fidiana mety eo amin'ny 3 millions par mois eo FMG dia ny anticoagulant heparine mety any amin'ny 65 000 francs any 60 000 francs ny flacon ray arakaraka marary misy mandany flacon ray anatin'ny ray volana misy mandany anankiroa arakaraka le marary zany dia koa moa sparadrap compresse ny betadine na ny anina zany diovana an'le marary zany
izay ihany ny tena hoe seringue andefasana ihany izay zany ny tena ilaina isanandro isaka manao dialyse les 3 fois par semaine tenena. Miankina amin'ny fikambanana izay mijoro ny fandaniana eo amin'ny fanaovana dialyse. Enina ny milina vaovao fanadiovana ny voa tonga eo anivon'ny hôpitaly Joseph Ravoangy Andrinaval. Azo antoka ary voatra hatrany ny fitsaboana fa tsy sera olana eo amin'ny fahasimbanan'ny milina matetika satria efa tranainy ireo milina teo aloha teo. Ny marary tsabonena amin'ny toeram-pitsaboana tsirairay avy raha ny marary tsabona atao amin'ny hôpitaly Ravoangy zany dia manana fikambanany manokana izy antsoina hoe amarin dia ny tombotsoa amin'ilay mikambana ao anaty fikambanana zany dia afaka mangataka fanampiana izy dia fikambanana io zany mifandara amina fikambanana antsoina hoe Dialyse Sans Frontières any Frantsa izay manampy azy isan-taona. Tamin'ny taona 20 mandidina ny 7 ny tratran'ny aretin'ny voa raha 100 amin'izy ireo no afaka mitsabo teny manao dialyse. Sokajiana roa lehibe ny aretin'ny voa ka tombony lehibe ho an'ny HRA sy HRB ny fahatongavan'ireo fitaovana vaovao ireo. Manao dialyse satria simba tanteraka ny reiny ka mila dialyse foana izy mandrapahafatiny dia fandaniana tsy tapaka no ataony mandrapahafaty mahatratratra amin'ny 2 hetsy ariary isaky ny manao dialyse ray kanefa mila manao dialyse indromby folo isam-bolana azafady. Izany hoe manao dialyse manana vidiny manodidina ny 5 hetsy sy 4 tapitrisa ariary isam-bolana. Ny marary zany fandaniana amin'ny dialyse fotsiny manodidina ny 5 hetsy sy 4 tapitrisa ariary isam-bolana. Lafo dia lafo zany ny fitsaboana io. Ho an'izay manao dialyse amin'ny fotoana fohy kosa dia mety sitrana avy eo ka afaka mitsahatra amin'ny dialyse dia iny mba metimety kokoa satria izay dialyse ilainy ihany zany no andanian'ny fianakaviana fohy. Manamevana ny fandaniana amin'ny ankapobeny ho an'ny marary ny aretin'ny voa ary manatsara ny fitsaboana ny fiarah-miasa eo amin'ny fikambanana sy miankina sy ny hôpitaly. Ny famindrana tova eto Madagasikara izay mbola mitaky fitaovana eto amintsika raha efa misy ny teknisiana mahavita izany. Pejy hafa kosa indray niezaky ny velatra trany ny banky be ao Madagasikara dia tao anatin'ny krizy zany firenena fa matsimbola mahery ny 520 lafitrisa ariary no nentiny hanamboarana fototrafitra izay nisaorany ministry ny vola sy ny teti-bola azy ireo manokana ny BOA izay manana mpanjifa mahery ny 7 alina sy 2 hetsy compte mahatratra hatramin'ny 5 alina sy 3 hetsy amin'ireo ratsamangaikany 220 manerana ny Madagasikara. Androany nantanterana ny fifampiarabanana hatratra ny taona vaovao teo amin'ireo mpiasa mahery ny arivo ny BOA Madagasikara. Nisy ihany koa ny fanolorana maro-boninahitra sy maro-pahaizana ho an'ireo ratsamangaika mendrika teto Afrika ka anisan'izany ny BOA teto Madagasikara. Nahitana fiakarany hatramin'ny 720 izany isan'ny mpanjifa izany tamin'ny taona 2023 antony mbola anatsaran'ny BOA ny tolotra mifanaraka amin'ny tinady fanampanazavana. Ny tolotra moa dia misy foana fa tsy hoe amin'ity taona ity ihany ny asa natao nandritran'izay taona fandimy izay dia fanatsarana aloha ny tolotra. Ny taona 2024 dia isy tolotra fanatsarana ireo tolotra ireo indrindra eo amin'ny lafiny fampindramam-bola fanaova-trano. Io moa efa teneniko ombieny fa ho antsika malagasy amin'ny ankapobeny dia hita fa tsy ampy mihitsy ny tolotra mikasika indro trano io. Io zany no tsaraintsika ary entina vaovao raha azoko lazaina manampy an'ireo tolotra efa maro dia maro. Ampatsiahiviko fa tena tsotra faran'izay tsotra ary amoraina arak'izay azony amoraina tanteraka ny fahazahoanan'izy io fa ny tena ataontsika hoe zava-dehibe indrindra dia hoe manana tany ilay olona. Voalohan'ny volana febroary andro fankalazana ny fetin'ny manam-boninahitra lefitra ao amin'ny etamajoro ny zandarimariam-pirenena isaky ny vondron-tafika manerana ny nosy misy ny fanamariana manokana nentin'ny mpitandro ny filaminana avy ao amin'ny etamajoro-ny hery-fampandrosoana ny nanamariana izany ny fambolekazo zanakazo fihinam-boa fanampanazavana. Misy karazany maromaro zany ny zanakazo fihinam-boa novolenay. Misy ao ny kaki, misy ny poma golden, dia misy ny papay tahaka itony zao fa nivolenay taloha, dia misy ihany koa ny manga, misy ny poara, dia misy ny voaloboka. Ny fikarakarana azy eto hatreto ampambolena zany ny fikarakarana azy dia ireo zandrinay ihany no napetraka manao ny traitement andreo fa hatreto aloha zany ny fanomanana andreo zany dia niraisinay manam-boninahitra lefitra ny fividianana ny zanakazo.
pejy kolotsaina avy hatrany no hidirantsika amin'izao fotoana izao iona amin'ny mpakafy azy indray ilay mpanjaka vavy ny Saleky tamin'ny taona 90 ny Idonia etsy amin'ny kilasy Analakely anio ariva fiverenana antsehatra izay ho marina amin'ny vokatra vaovao sy amerina ny sangan'asany taloha nanatrika ny famerenana tao amin'ny studio Rambao tao ito sy narindra Randrianomanana. Ny fonoafatra avokoa ny hira vaovao entin'ny Idonia antsehatra etsy amin'ny kilasy Analakely. Anisan'izany ny hira fahadimy navoakany Merci Madame la France. Sangan'asa nentin'ny sorana ny firenena frantsay amin'ny fanampiana nentina tamin'ny fitsabonany zanany izany. Zegny ilay nisorako français tamin'ny zanako narary segmat dans le coma dia ny frantsay zany no ny taiza ny karakara ny tsabo an'ilay zaza de hoe misy traitement atao mandrakizao ka ny cadeau mbanomiako zareo dia hoe merci Madame la France. Zegny nafahako mikoragna hoe maro be ny frantsay zay nagnampy za nankatia za fa tsy zavatra nandalo regny tsy hoe ady fa fitakianjoka donc hirahira ty zegny zaho mbola fisorako atsika malagasy sorako ny frantsay amin'ny aretigny anakoako mandritra ny fampisehoana rapide ireo hira avy amin'ny rakira tsara olobe izay mivoaka tamin'ny taona 570 ka hatramin'ny rakira fahadimy farany. Niara-ny fomba malagasy hatrany ny Idonia tamin'ny alalan'ny hirany anisan'izany ny fifankatsiavana sy ny firaisankina izay sarobidy ho an'ny malagasy. Atao zegny le raha andesika amin'ny agnaran'Andriamanitra hobby Andriamanitra ary koa indrindrandrindra fa ny tanora koa no avy ny Madagasikara tsara zegny mba fifankatsiavana no misy amintsika samy malagasy tandremo ampedipedivin'olo mety misy hevitra tsy miady mety misy politique tsy miady mety misy la musique tsy miady tsy fankahazo mety misy raha iainana amin'ny fiarahamonigny tsy fankahazo sambola amin'ny revonany ke donc hoe tsy mila miady zay le amin'ny teny malagasy avokoa ny hira navoakan'ny Idonia hatramin'ny taona 570 izay taty aoriana ny fandrindrana izay no nakaloko Europeanina fa mitazana hatrany ny mamalagasy ny mpanjaka vavin'ny Saleky. Mbola taratra ho an'ireo artiste amin'izao fotoana izao iny Idonia raha nahalehibe an'ireo mpanao feo lafiky ny hirany tahaka ny mpanakanto maro. Marina moa fanampanazavany ny arahana tamin'ny Idonia narahinao teo. Izao kosa no anarahinao ny zanam-pandaharana question d'actu iarahanao amin'ny mpanao gazety Enikaja Rakotomanantsoa nandray any Andriafeno Miarsoa mpianatra eny amin'ny Anjerimanontolo ao amin'ny sampam-pampianarana anthropologie politique et sociale iresaka mahakasika ny tranga izay niseho tany amin'ny université ny Mahajanga. Mankasitraka andreo namana mpanao gazety napita aminay ny fanohizana ny fampahalalam-baovao amin'ny ity hariva ity miarabantsika rehetra ny tokantrano any akio atao anatin'ny question d'actu mazava ho azy fa ireo vaovao misongadina no ezahantsika nasana vahiny mandritra ny 30 minitra eo vahintsika amin'ity hariva ity Andriamatoa Andriafeno Miarsoa hery mpianatra eny amin'ny Anjerimanontolo ho an'ny eto Antananarivo zany amin'ny 3e cycle anthropologie politique et sociale miarabanao tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao. Ia dia miaraba ny Enikaja koa amin'izay fahatongavana eto zay ary dia miaraba antsika rehetra ny tokantrano any manatrika eto. Ny vaovao tato anatin'ny tapabolina tato anatin'ny ray volana ny mahakasika ny Anjerimanontolo ny université amin'ny ankapobeny moa zany nanteto Antananarivo na Zavantranga tany Mahajanga dia hitany hoe grevy na fitokoana nanambana zavatra be somary sarika ny sainay mpanao gazety satria ny tena ihany koa nianatra teny amin'ny université antony anasananao eto zany manaraka akaiky andrindra raha reny any koa ianao dia tiako avantana le fanontaniana satria izay no resaka mandeha hoe misy ve ny fanakaramana anareo mpianatra hanao grevy vola ohatrinona ny azonareo mitarika korotana ohatran'ireny satria zany no resaka mandeha sa tena hoe ilay tsirariny mihitsy no hijoroana. Ia eto am-piandohana aloha dia misaotra anareo amin'izay fanontaniana izay mavesatra izay ary sady mahitsy
fa alohan'ny tenenako an'izay sy amaliko zay zava-pantatra zany mahakasika mineny amin'ny anjery manontolo dia tiako ihany mampafantatra sy milaza hoe hevitra amin'ny mampianatra amin'ny fahalalahako manokana no itenenako eto fa tsy sanatria akory mitondra tenin'olona na tenin'andihana mpianatra fa mamponiny sitia zany no hitondrako an'izay fanehoan-kevitra eto zay na velakevitra eto zay mahakasika an'izay tenino zay hoe mahitsy be mihitsy le izy hoe ny ao ambadiky reny atao hoe fanakorontanana raha miteny fanakorontanana mantsy dia ohatrany hoe misy mampaniraka ao anatin'izay fa ny grevy fa ny anay aloha zany hatramin'ny siny ny fitokonana teny amin'ny université nandritran'ireny 2009-2010 reny dia misy antony foana ny ijoroanay mpianatra hoa dia eo le antony hoe ohatra hoe misy ny tsy fahaloavana ny vatsim-pianarana misy tsy fampianarana mpampianatra pikaroka dia mijanona eo fampianarana reny nefa tsy mandeha tonga dia hoe grevy fotsiny na tonga dia mitokona fotsiny eny ny mpianatra fa efa misy etape zany nadingana maromaro na rahanay mpianatra tamin'ireny eo aloha ny fanatonana ny chef de département na ny talehan'ny département misy anay tsirairay avy rehefa tsy voava eo le olana dia mandeha makany amin'ny doyen tsirairay avy zany ohatra hoe ny doyen'ny faculté en lettre zao no misy dia manatona andry zareo manontany hoe inona ny zava-misy dia rehefa tsy voava eo indray koa mbola miakatra ny ambonimbony dia manatona ny président ny université dia rehefa tsy vitan'izay ary moa dia makany amin'ny ministère ny enseignement supérieur ohatr'izay zany ny fandehan'ireny zavatra eny tao ao an-damosiny eo zany zay misy an'izay zay vao mandeha ny resaka hoe fitokonana na hoe mbola tsy fitokonana koa raha fa fanairana aloha amin'ny aina aman-jery isorina anareo misy an'izao aina aman-jery zao moa ahafahanay maneho an'izay hevitra zay zany vao miroso amina hoe fitokonana ray iroso amin'ny fitokonana raha ohatra tsy mivaly olana ao anatin'le izy dia mahakasika an'le fanontaniana amin'izay hoe misy mpanakarama ve ny mpianatra manao an'ireny mahitsy be zany mahatonga le fanomban-javatra io ngamba alohany ampiandohana ao dia araka ny teneniko hoe misy fitakianao dia misy antony mavesa-danja matoa zahay manao an'ireny tiako tenenina tsy le manimba zavatra fa le miteny mitaky fa rehefa eny atenatenany eny io ny mihitsy zany ny tianay mba atsidiko an'ny mpianatra sy namana rehetrarehetra zany hoe le fanomban-javatra io manko raha hoe simba le fananantsika na fananam-panjakana na fananany zandritsika dia le fahasimbana iny tsy averina na tsy azo an'le fitakiantsika ekena mety hoe matahotra ve ny fanjakana dia hiazakazaka izy hijery sao dia simba fa tadidioa fa mandrora amin'ny tsilany ihany tsika manao an'izay ny fahasimbana io tsy ampiverina na ampivahany olana fa fahatsapahatena ny tompona ndraiky mpanjakana zany ny tena ampivahany olana na fahafatesana sanatria mety hitena hoe misy fahafatesana zao tany mazoenga tamin'ireny fitokonana nataon'ny mpianatra ireny za tsy amymetsiny anizy anizy zany natongavako eto fa hiteny fotsiny hoe tsisy fomba hafa ve mba hahafahana manolo an'izay ny indrindra hoa tsika mpianatra ety amin'ny anjery manontolo ny tompona andraikitra koa mpampianatra efa miketriketrika be manana n'le ato-do entina mikaroka zany hoentina mpandroso ny firenena misy azy dia tsisy moyen ve asolo an'ireny na fomba na méthode asolo an'ireny fa tsy maintsy reny ve za koa zany mametraka fanontaniana ohatr'izay dia za ihany koa mamaly azy hoe angamba misy ary mino fa misy mihitsy mampikaroka atsika azo karohana tsara mihitsy aloha ny fifampiresahana ndrehetrarehetra azo atao daholo amin'izany fa tsy mefara amina zavatra ohatran'ireny ny fanadidina nataonay mpanao gazety mantsy nahafantarina hoe misy ohatra hoe mpianatra zao avy aty Antananarivo mpitarika grevy fantatra amin'ny hoe mpitarika grevy tonga manokana tany Mahajanga nahazo fiara manokana tonga tany mitondra vola manokana ihany koa tonga tany sarotra ny nanao ny fanadidina fa raha loharano maro samihafa izay tsisy samy jorona volombelona noho ny ato maro samihafa ihany koa dia hoe nisy ny vola zay ny antony le fantaniana napetraka taminao teo ia angamba ataoko hoe tamin'ny ainanay nandritry ny ainanay teny amin'ny cité universitaire za ndray aloha samy teny mahitsy hoe fa nisy foana ny volatra amin'izay raha natadidinareo tamin'ny horonan-tsary misy fitenenanay ohatry ny ihany miteny amin'izany hoe alefasy foana ny volanareo fa io zay eritreritray mampety azy ihany fa zay dia tsy mandaa vola za ny tenako zao fa aza tezitra raha ohatra very amin'ny tsieritreretanareo azy le vola fa ny anay dia hoe inona ny mampety amin'ity fitakiny ity zay ihany ao anatiny eo zany misy be deabe ny mandrangorango ao indrindra moa tsika tamin'ity vanim-potoana ity tsy haiko na révolution inona fa ny resaka politika zany dia tena ao amin'ny mpianatra ao no
anasana atodosy raha tsisy an'ireo mpianatra ireo marina hoe efa tonga amin'le fitenenana hoe ny mpianatra mifakana seza dia mpianatra koa mifandrodanana seza fa za koa nefa manipy teny ho any namana mpianatra ataoko hoe ray tanàna ray miaina ao anatin'io campus universitaire io hoe aleo mba ny tenatsika nijerentsika dia le tenatsika jerentsika hoentina mpandrosoana ny université na ny anjerimanontolo misy atsika fa tsy sanatria akory hoe ny sasany rehefa azo ny mafy vita amin'ny aralidita moa izy le namana zay ny seza dia tsy tsara ontsony ianao ninoninona zay ataony ihany fa tsara aminay rehefa tsy manimba ny université io satria fananana iombonana io dia fahalalana iombonana ka ao anatin'izay amin'izao fotoana izao somary verihevitra ihany ny mpijery mpitazana ty ivelany ohatra raha nahita an'ireny tany mahajanga ireny satria izay mpanao gazety moa dia miezaka foana manamary-baovao ny amin'ny hoe fisiny ny tompona ndraiky mpanjakana mamely lafo foana ao ambadiky reny korotany reny nareo mpianatra miezaka mandeha mifahitsina amin'ny mpanao politika mikopakafo dia mikorotana le zava-misy ahoana ny hevitra momba an'izay adiniko kely moa zany ny teny ianao somary eny amin'ny mampanangom-baovao atsika nareo moa zany mahafantatra hoe nisy vola zao nisy nakatsy nisy ny rana naka ny mazenga fa ny anay fotsiny zany tsy afaka ny andamy mihitsy hoe tsisy an'izany fa tsy afaka ny anamarina koa hoe tena marina zay fa ny azo inona aloha dia misy fifampiresahana be dia be zany tao anatin'izay fitokonana tany mazenga zay fa le izy fotsiny hoe mitondra inona ny fanomezana an'izay zavatra zay ho an'ireo mpianatra ireo mety mitondra fanakorontanana ve mbola mety mitondra fandrangitana ve sa mba efa miditra amina zavatra hafa ndray hoe tsara kosa le hoetiny tena ekena raha ohatra ka nisy hoe fanakorontanana ndray koa netin'ireny mpianatra reny tany dia zahay aloha dia tsy manaiky an'izay mihitsy satria tsy zay le foto-kevitra hoe mitokona na hoe miteny amin'ny eny aman-jery ohatr'izao mba hitondra fahitsiana sy ataoko hoe filaminana ho an'ny anjerimanontolo fa tsy sanatria akory hoe omeko an'ity ianao dia ataovy ambony ambany any mazenga na omeko an'ity dia ataovy ambony ambany eto Antananarivo zay moa dia efa nitena mampianatra eto amin'ny université Antananarivo dia mahafinaritra isorana ny fahendren'ny mpianatra aloha hatreto amin'le hoe fahatsapatena zany dia mba mahay manao analizy hoe tena mpianatra ny université tokoa fa tsy voarangitina amina tenina zavatra kely dia efa mivadika ambony ambany ny toeram-ponenana ny any amin'ny anjerimanontolo eny ary manaparanantsika ny question d'actu amin'ity riva ity ndrea feno miaro hery ny sosikevitra ao zany raha ny fahitanao ny zava-misy ny tokony ho efa fiorosonany amin'ny fandaminana amin'izay ny raha fampianarana amin'izao fotoana izao ny eno dia hoe tarabe amin'izao fotoana izao tratraoriana ny tao-pianarana raha ho an'ny université manokana ho an'ny taranja sampam-piofanana samihafa ohatrany ahoana ny hitanao hoe tokony hampety azy eto moa tsy sanatria akory hoe misoloterana ny mpampianatra mpikaroka fa izy ireo no atao hoe marantsaina sy ataoko hoe omba labevozina mialo lalana anay zany hijery hoe zao mahasomy firenena satria raha tsisy azy ireo tsy afaka hanoro any amin'ny zavatra tsara asakasaka izay manana heritreritra koa nefa hitondra any anaty antsana fa ny tiana tenenina fotsiny hoe move le rafitra zay eritreretintsika na système LMD na ny rafitra amin'izao fotoana moa mbola arahana amin'izao fotoana mety mahasoa atsika ve dia raha hiditra amin'ny système LMD koa ve dia hoe vitatsika ve ny mampianatra an'izay milafiny arabola sy ny fitaovana sy ny rehetrarehetra vitatsika ve zay ny grève matetika tonga amin'ny fitakina fialanina tompona andraikitra foana tahaka ny tranga tany mahajanga efa niseho ihany koa zany tato Antananarivo ny université Antananarivo raha ny tantarany jerena tsy efa lasa politika ve izy amin'izay tokony ohatran'izay ve no fijerinareo mpianatra isika mpianatra eny amin'ny université misy lafiny roa zany ny ilazanan'izay sy hafahana miteny hoe le izy aloha lafin'ny politika ny rehetrarehetra lafin'ny politika fa ny langazy ampiasaina zany no miovy eny atenatenany eny ny tiako tenenina fotsiny dia hoe inona no elantsika amin'izay na hoe inona no tokony ataontsika manodidina izay resaka politika zay move le politika ao anatin'le fitondram-panjakana mitondra fanasoavana ho an'ny université sa tena mivoaka be hoe tena lasa fitadiava-tseza ny mpitondra fanjakana fotsiny ihany dia avy eo mijanona treo zany iny io zany mila amboarina ka raha ohatra tsy vitantsika tompona ndraiky mpanjakana mifehan'izay dia aleo tsy hidirana mihitsy ary aleo ary mametraka lalàna mihitsy hoe miala tsy ampidirina ao anatin'ny tontolo politika le tena politika politisianina ny tontolon'ny fampianarana fa manao politika izy mianatra science politique izy misy zay fa le tena politika hoe andao anao manœuvre ratsy indray dia alaina reto mananato doenjakenjany reto ampanaovana zavatra ohatran'izao zay zany efa tsy tsara ntsony satria hitatsika ane mivoaka ny hatramin'izay mitondra inona ho atsika izay
ny any amin'ny ataoko hoe manana ny saina maranitra ampiasaina amin'ny zavatra tsy mahasoa dia tsy mety zany zay fa aleo mba haintsy amin'ny tokony izy le fomba fijery. Andre fiaino miaro sohery misaotra anao. Ya dia makasitraka antsika rehetra ny afatra fotsiny zany no an'ny mpianatry ny université hoe tsika ihany no manamboatra sy mamolavola ny tenatsika dia tsika ihany koa mety hanimba ny momba atsika ka anjarantsika mieritreritra hoe anao an'izao lafiny zao dia mety hiteraka an'izao fa olona ny anatritsika ary manam-pahaizana dia apetrao amin'izay hoe ny saitsika ihany mitondra fampandrosoana eto amintsika dia ny saitsika koa mety hanimba azy raha tsy voafehy. Tapitra hatreo ny question d'actu tamin'ity hariva ity tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka antsika nanaraka izany hatramin'ny farany omeko ny namana mpanao gazety ny fanohizana ny fampahalalam-baovao. Isorana ihany koa ny namana mpanao gazety ny Kajarakotomanantsoa nitondra izay isana mpandarana izay dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity hariva ity. Isora ianao naraka izany hatramin'ny fara mametraka ny veloma ho amin'ny herinandro indray mbola mame fotoana anao hatrany moa raha ampitso iarahanao amin'ny namana Nandriana Rajaonson veloma tompoko.